isan'ny araba nareo zay mpanaraka ny joronay eto moa zany a dia mahakasika indrindra ny tranga zay seho tany Mainty Rano. Zay rahantsika malala moa fa ny Mainty Rano ny ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohan'ny Mainty Rano zany dia ao anatin'ny fari-piadia ny fitsarana ambony Mahajanga. Ka izany no mahatonga anay ty amin'ny fitsarana ambony Mahajanga mitondra fanazavana amintsika mahakasika an'ireo tranga zay seho zay voavetivety teo tany Mainty Rano. Raha tsy haivina dia tahaka izao ny fiatombohan'ny toedrarà. Misy an'izay ramatoa zay atao hoe Floria. Io zany anisan'ny mitazona casse-point n'olona anankiray izay efa 2 taona mahery izy io no niasa tamin'io olona io zay ao Mainty Rano zany. Tamin'ny alakamisy anefa dia tsy niverina tonga nanome an'izay ny compte zany, nanao ny compte sy nanao ihany koa ny famerenana an'ireo fitaovana zay fampiasa amin'ny anaovan'ny fikirakirana an'ireny mobile money ireny izy ka sahiran-tsaina ilay olona zay mpampiasa azy ary nanomboka natao ny fitadiavana azy, ny fiantsoana azy ary tapa-kevitra ny tamin'ny 10 apitsin'io zany ny 10 volana Jolay nanao fitoriana teo anatrehan'ny polisy pirenena tao Mainty Rano ihany. Tamin'io andron'io ihany koa nefa no efa nisy ny loharanom-baovao zay azo avy amin'ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny gendarmerie pirenena izay nahita araka ny filaza izay olona nampandre azy ireo zany fa dia misy razana hita any amin'ny toerana anankiray tao hoe Ampasy be zay atsimony lycée technique ao Mainty Rano ihany. Rehefa izany dia tonga tany ny mpitandro filaminana zay avy tao amin'ny polisy ihany koa zany niaraka tamin'ny mpitsabo nanao ny fizahana ny razana ka tsy vao fantatra fa i ratoboko vavy zay Floria izay mitazona n'ilay casse-point zay nanomboka tsy hita tamin'io fa 7 volana Jolay io zay maty tamin'ny fomba feno abibiana ho zay satria dia misy dianantsy na zany ny aoriana aminy amin'ny tendany ny ao ihany koa ny dianantsy koa zany zay anisan'ny voafira ny ao amin'ny ilan'ny tavany zany ao ihany koa ny ary amin'ny tanany ary anankiroa ary hita koa fa dia misy mangamangana zany ny vatany. Rehefa izay moa zany dia nandeha ihany ny fikaroham-baovao ka araky ny loharanom-baovao zay azo ny mpitandro filaminana ihany dia izany atao hoe denany. Io zany no hitan'ny olona niaraka tamin'io fotoana io ka dia nosamborina io denany io. Taty aoriana amin'izay rehefa nandeha ny famotorana dia rahantsika malala moa fa efa nisavorivory ny olona tao Mainty Rano mahakasika an'izay trangan-javatra zay izay mitaky tsy misy atakandro zany ny amin'ny hamoana ny olona io amin'ny mpitandro filaminana ampiarana ny fitsaram-bahoaka. Rahantsika malala fa dia mbola tao anatin'ny fanadihadiana tsara ny mpitandro filaminana satria araky ny fantatra dia tamin'ny fotoana 11 ny volana Jolay tamin'ny 4:00 zany no nanomboka ny fitazomana azy lay atao hoe garde à vue zany tao amin'ny polisy ary raha izay no iarahantsika malala dia ny lalàna ihany no mametraka fa 24 ora zany ny fotoana ara-dalàna ahafahana manao izay fitazomana ny olona zay amin'ny fanadihadiana zay atao eny anivon'ireny mpitandro filaminana zay pikaroka ny fandikan-dalàna na ny OPJ zany. Raha nijerena zany zay dia amin'ny ataontsika fa ny 17 ny volana Jolay anio alatsinainy zany fa amin'ny 4:00 no tapitra zay fotoana zay ary ahafahana mitondra an'ilay olona eo anatrehan'ny fitsarana.
Zay le feim-potoana zay omena mpitandro filaminana zay dia mba ahafahan'ny mpitandro filaminana manao ny fanadihadiana rehetrarehetra, satria azadino mihitsy fa isika dia sanatriavina akory tsy izay olona avy hatrany tonga dia tratra ny tondromolotra dia tonga dia meloka avy hatrany, fa misy ny fototra izay ijoroana zay anapetraky ny lalàna velonantsika zay makasika tsara ny hoe mbola tsy meloka ny olona anankiray raha tsy efa ny rafi-pitsarana mahefa no manonona ny sazy manameloka azy amin'ny raharaha zay tondrana azy eo anatrehan'ny fitsarana. Ilay ataontsika hoe présomption d'innocence zany izay tsara ho fantatra tsika izay. Ka eo indrindra no ilana rehefa misy olona ayahiana manao ny fandikan-dalàna anankiray dia ny zavatra tsara indrindra zany dia apetraka amintsika ny amin'izay hoe avelao ny amin'ny mpitandro filaminana ireo mpikaroka ny fandikan-dalàna hanao araka ny tokony ho izy ny asan'izy ireo, ary mba tsy hoelingelelina izy ireo mba ahafahan'izy ireo manao tsara izay fanadihadiana zay. Inona moa zany ny tanjon'ny fanadihadiana zay atao? Ny tanjona fanadihadiana zay atao dia mba ahafahana manangona an'ireo porofo rehetrarehetra ary nomeny lalàna fahefana izy ireo indrindra makasika ny fehezan-dalàna momba ny paikady heloka, ampiasa an'ireo pitsopitsony rehetra, ireo fomba rehetra zay voalaza ny lalàna ahafahana mikaroka an'izay marina izay, ary manana ny zo hiaro-tena ihany koa ny olona izay anisany ho ayahiana anankiray. Ka tamin'ity raharaha ity zao raha anisan'ny ayahiana azy zao dia ny hoe satria nisy ny laza fa dia hoe nitondra azy tamin'ny moto nitondra ny tompoko vavy zany, ary eo koa nefa ny filazany izay mazava tsara fa dia nisy toerana hafa izay nandehanany tamin'ny fotoana io zay voatoro tsara tao anatin'ny fanadihadiana, azo porofona daholo zay rehetrarehetra zay, afaka nanontany vavolombelona isika ahafahana mamantatra hoe tena tany amin'ilay toerana zay voalazany marina ve io olona io, ary zay nilana an'ilay feim-potoana zay mena n'ilay mpitandro filaminana hanao fanadihadiana mba ahafahan'izy ireo mitady an'izay porofo rehetrarehetra zay ahafahana mahita ny marina. Ny tanjona moa zany dia ahafahana manameloka an'ilay olona rehefa tonga eo anatrehan'ny fitsarana. Aoka koa zany isika mba samy ihany koa hatoky ny rafi-pitsarana. Eto moa dia iarahantsika malala tsara fa araky ny fomba fiteny olandrazantsika ihany fisaka ny marina ka sary tadiavina, iaraha malala fa tena izay tokoa ny zava-misy. Ary eto dia manentana antsika rehetrarehetra izay olona tsara sitrapo rehefa misy tranga miseho tahaka io dia mba samy tonga avy any ampitandro filaminana zay manao fanadihadiana na hatraty amin'ny fitsarana ny amin'ny fijoroana vavolombelona mba ahafahantsika mahita an'izay marina izay, satria izay ihany no ahafahana mahazo antoka ny isian'ny porofo mivaingana, ahafahan'ny fitsarana mitazona ny olona anankiray sy manameloka ny olona anankiray amin'ny raharaha izay hitondrana n'ilay olona eo anatrehan'ny fitsarana. Fa raha ny ahiahy zany no apetraka fotsiny dia avy hatrany tonga dia samy hanao an'izay fitsarana arak'izay toetsika atao zany tsika, satria i olona anankiray dia tratrany iny olona anankiray fotsiny fa hoe rinona anao an'izao izay tsy ahitantsika porofona ny kely, izay tsisy vavolombelona mijorona ny kely, dia mba eritrereto moa zany ny zavatra iainantsika eto amin'ny fiarahamonina fa lasa miteraka fanaintainana ary miteraka ihany koa fitaitainana amin'ny olona izay hiaran'izany hoe sanatriavina mety hosian'izay fisaram-bahoaka zay na noho ny aya fotsiny dia efa samy mitaintaina daholo ny rehetrarehetra hoe ho faty sa ho velona, raha izay ny ampiasaintsika fa aoka re isika mba samy
iverina avokoa amin'izay fidirana ao anatin'ny manara-dalàna izay. Ekena fa misy ihany koa ny fitenin'ny razantsika hoe ny tendrom-po tsy mba namana, eto indrindra no any an-tanantsika. Fa ny zavatra tsy ampozina kely fotsiny dia efa mitondra antsika any amin'ny fanaovana ny fandikan-dalàna, koa dia manentana antsika rezahay mbola mamerina ihany, manentana antsika izahay mba hatoky an'ireo rafitra manomboka hatrany amin'ny mpitandro filaminana izay manao ny fanadihadiana, hatoky ihany koa ny rafi-pitsarana izay hitondrana ny reniraharaha reny ary hanampy averiko indray hanampy ny mpitandro filaminana mpanao fanadihadiana zany na koa ny fitsarana amin'ny fitadiavana ny marina, mba samy mahatonga antsika ho afa-po avokoa amin'ny tranga izay hoentina eo anatrehan'ireo tompon'andraikitrareo izay mifaratra ny fitsarana, ka dia ilay marina izay tadiavintsika sy izay neritreretintsika no mihatra amin'izay fotoana izay. Eto ihany dia mbola atsidika any raha ohatra ka tranga hafa hoarina amin'ity tranga izay niseho tao Amaitrano omaly ity. Raha manome ohatra zao tsika amina trangana halatra, ataontsika hoe halatr'omby, na hoe halatra narana vakitrano, na koa hoe famonoana olona izay niaran'olona maromaro. Ka tamin'io zany dia misy ny olona izay tratra ary misy kosa ireo izay tafandositra. Raha ohatra ka ilay olona izay tratra no avetrany dia vonoitsika, dia tsy ho ahita tsony an'ireo marina rehetra isika, tsy ho ahita itsony an'ireo olona izay mety ho namany itsika. Ny fiarovantsika ny ainy, ny fitondrantsika an'io olona izay voaroro eo eo anatrehan'ny mpitandro filaminana, ny fijoroantsika volombelona amin'izay rehetra miseho zay, dia ahafahan'ireo rafitra rehetra izay miasa ho amin'ny fametrahana an'izay fandriampahalemana izay sy mifaratra aty amin'ny fitsarana, hanao ny asa ahafahantsika mamogotra n'ilay fikambanan'ilay olon-dratsy mba ho amin'izay hoe hisy ny filaminana. Fa raha sanatiavana tonga dia novonointsika ilay olona anankiray izay mety azahoantsika ny pirofo, dia izay rehetra izay anefa dia eto no milaza amintsika fa dia tsy ho fongotra zany ny ratsy, fa dia mbola any mirihery ihany ireo olona sasany izay naman'izy ireo ary tsy hita tsony ny afana manangona an'izay pirofo afana manenjika an'ireo olona sasany ireo. Isika dia samy rahantsika malala fa dia ny Andriamanitra no tompon'ny aina. Ninona ny zava-miseho dia tsy ho tokony ho tonga amin'izay famonoana izay isika. Ary iarahantsika malala ihany koa ary ampahafantarina anareo rehetra fa dia enjehiny lalàna ny fanaovana an'izay famonoan'olona izay hitsarana fotsiny zao na ny ataontsika hoe fitsaram-bahoaka. Koa dia manentana antsika rehetra mba tsy hiditra itsony amin'izay fanaovana fitsaram-bahoaka izay, fa mba hanampy an'ireo rafitra rehetra izay fanotanisaiko teo mba ahafahantsika mahita ny marina.